Faly miarabantsika tsirairay avy maneran-tany mpanaraka ny YouTube eto amin'ny ho avy Jesosy ny tenako. Ny ten'Andriamanitra tamin'ny sabata faha 1 ny volana Jona 2024 dia ao amin'ny bokin'i Matio toko faha 7 teny andinin'ny faha 1 ka hatramin'ny faha 13 ary tohizana ny vaky teny ao amin'ny Lioka toko faha 4 teny andinin'ny faha 4 ary faranana ao amin'ny Lioka ihany toko faha 13 teny andinin'ny faha 30. Ny lohahevitry ny tenin'Andriamanitra dia ny hoe tsy izay rehetra maminany amin'ny anaran'ny Tompo na mamoaka démonia amin'ny anaran'ny Tompo sy manao asa lehibe amin'ny anaran'ny Tompo no hiditra ny fanjakan'ny lanitra, fa izay rehetra manao ny sitrapon'ny Ray izay any an-danitra, mankatoa azy ary manatanteraka izay lazainy. Mila fantarinao ny sitrapon'Andriamanitra, mila manao ny marina sy mahitsy. Ndeha arovaka itsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio toko faha 7 teny andinin'ny faha 1 ka hatramin'ny faha 13. Ny titran'ny tenin'Andriamanitra dia ny hoe miteny sady manatanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy izay rehetra miteny amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko izay any an-danitra. Maro no ilaza amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Tsy efa namoaka démonia tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay. Miala amiko ianareo tsy mpanao ny marina. Tohizantsika ny vaky teny ao amin'ny Lioka toko faha 4 teny andinin'ny faha 40. Ary nahoana ianareo no miantso ahy hoe tompoko tompoko nefa tsy manatanteraka izay lazaiko? Tohizana ihany ao amin'ny Lioka toko faha 13 teny andinin'ny faha 30. Anaran'i Jesosy, ary indro misy izay farany ho voalohany ary izay voalohany ho farany. Amen.